Efa ndresaka an'izay fanabeazana izay antsika dia namoaka ny tatitry ny fiantraikan'ny krizy eo amin'ny sehatry ny fampianarana fototra ny avy ao anivon'ny banky iraisam-pirenena androany vokatry ny fikarohana izay niarahan'izy ireo tamin'ireo mpiandraikitra ny resaka ny fanabeazana eo anivon'ity banky iraisam-pirenena ity sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ihany koa ireo sehatra ny fampandrosoana no nahafahana namoaka ity tatitra ity. Manodidina ny efatretika hatramin'ny eninety ireo ankizy tsy mianatra ankehitriny nefa tokony hianatra raha ny tatitra izay navoakan'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny fiantraikan'ny krizy lalovan'ny firenena malagasy amin'ny fampianarana ambaratonga fototra mitondra ny lohateny hoe Madagascar, l'éducation primaire en temps de crise. Anisan'ny mahatonga izany ny tsy fananan'ny ray aman-dreny enti-manana ho fanefanany saram-pianarana na efidianana fitaovam-pianarana. Eo amin'ny ankizy zato izay mianatra eny amin'ny ambaratonga fototra ohatra dia tsy amby 50 akory no mahatody hatramin'ny taona 5, indrindra teny amin'ny tapany atsimon'ny nosy toy ny any Amboasary sy Betioky izay nanaovana fanadihadiana raha nahatratra 320 izany ny taona 7 Ny fiainan'ireo vola miditra isa-tokantrano sy ireo fanampiana avy any ivelany dia nitarika fiainan'ireo fandaniana avy amin'ny kitapo bolam-panjakana na dépense publique mikasika ny resaka fanabeazana. Nanomboka ny taona 20 dia nahitana fiainana hatramin'ny 770 miliara ariary izany. Tamin'ny taona 20 ny 920 ny tokantrano dia nanambara fa ny fahasahiranana ara-bola no nahatonga ny fialan'ireo ankizy an-tsekoly sy ny tsy fandehanana an-tsekoly intsony. Manampy izany ihany koa ny fandoavana ny latsakempoka ho an'ireo mpampianatra firamina. Eo amin'ny 2/3 ny mpampianatra raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena dia saika mpampianatra firamina avokoa nefa tsy manana ny traikefa amin'ny fampianarana ary tsy nahazo ny fiofanana ilaina amin'izany. Anisan'ny sosokevitry ny banky iraisam-pirenena eo amin'ireo asa tokony atao ao anatin'ny foezaka ny tokony sy ny tahirim-bola ho an'ny sekoly na ny caisse école, ao ihany koa ny antsoina hoe fonds catalytiques locaux ary ny famatsim-bola ireo mpampianatra mba hanafoanana